Inona mahatonga ny olona iray ho miavaka amin'ny olona rehetra? Ny fahaizany ve? Sa ny talentany? Sa ny fitsikiny fotsiny? Tamin'ny feonako voalohany tamin'ny volontsay dia resy lahatra aho fa nahita olona niavaka iray. Nanomboka tamin'ny fotoana niresahany tamiko ny fiainany, izay tena mahafinaritra dia variana aho tamin'ny fomba nampiasain'Andriamanitra ity olona tsisy tanana sy tongotra ity ho lasa tanan'Andriamanitra soa tongony. Lazainy dada hoe teo anilany eno izy tamin'ny fotoana naterahako. Raha vao nahita ny soroko ny voaka izy dia niororo. Noveriny hoe tsy hitany mamako izany voaka satria tsisy tanana vanana. Dia lasa izy nivoaka ny efitra amin'ny fiterahana. Tsy nampino azy ny zavatra hitany. Avy nanantona azy ilay dokotera dia nambarany hoe tsisy tanana vanana ny zanako e. Dia hoy ilay dokotera hoe tsisy tanana mihitsy sady tsisy tongotra roa koa. Tsy nino mihitsy ny dadako. Ny tanam-piangonana aza dia toa ny saona mihitsy. Nanao hoe nanahoana Andriamanitra ny mamela olona tahaka izany ho velona. Tamin'ny voalohany aza andreniko tsy nety ny trotro nampinono tsy takitra be zareo tamin'ny volana voalohany ary nila fotoana betsaka mihitsy zareo vao niverina natoky an'Andriamanitra indray. Miverina hoe nanao fahadisoan'Andriamanitra sady nanadino azy ireo. Napetraka ny ray aman-drenika teo am-pelatanan'Andriamanitra ny tahotra sy fahadisom-panantenan'izy ireo tamin'ny fitaizana nika. Nanapa-kevitra zareo atoky an'Andriamanitra ary iny fa Andriamanitra dia manana hevitra sy lalana ho an'ny zanany. Koa dia rehefa nandeha ny taona dia tsy maintsy niatrika sedra maro nika. Sarotra ho azy ny atoka an'Andriamanitra izay araka ny filazany tsy hinanome azy zavatra azo ny hafa. Nanao fanampy tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra fantatro fa mpanota ary tsy hanana fiadanana mihitsy raha tsy manasanao hidra tompoko saingy za tsy hampandrosanao mihitsy raha tsy varianao aloha ny fanontaniako. Nahoana? Fa nahoana nalainao ny tanako sy ny tongotro? Nahoana izany tsy nomenao izay rehetra nanan'ny olona? Dia hoy aho hoe raha tsy varianao aloha ireo fanontaniako ireo dia tsy hanompo anao mihitsy Izany dia nisy fotoana nanapa-kevitra ny hamarina amin'ny tantarako. Raha tsy ampitsarin'Andriamanitra ny fanentanako dia za mihitsy nanatanteraka izany. Tamin'ny fahavalo taonako dia nieritreritra eny ambony tena aho. Hoy aho tamin'ny ray aman-dreniko hoe mba te hakaina kely fotsiny azonareo asina rano ve mibenoara ao amin'ny dosy. Indroa nieritreritra ny latsaka tao anatin'io rano io fa tsy tantanteraka mihitsy. Ny antony tokana nanakana dia ny fitiavako ny ray aman-dreniko. Tena tiako zareo ary izay rehetra nataony dia ny fitiavana daholo. Nieritreritra ny fetraikany fahafatesako amin'izareo. Ohatra ny azoko an-tsaina hoe ny fandevenana mba entin'izany dia fanamelohan-tena fotsiny ho andreo ray aman-dreniko ary tsisy afa-tsy izay. Iny tokoa ny farany saikana amin'ny nono nikitena, saingy tsy farany tamin'ny fahasarotana izay natrehany ka nahatonga azy te-hamarana ny fanaintainany. Indray andro dia nomeny mamany lahatsoratra iray vakiany nika izay mikasika ny olona izay tena manana kilema ara-batana be mihitsy. Nisy fiantraikany be tao amin'ny nika namakina ny tantaran'io lehilahy io. Nanala safidy aho hoe ho tezitra amin'Andriamanitra ve no zavatra izay tsy ananako sa nisy oatra azy no zavatra izay ananako. Ndreniko aloha dia miteny hoe nika hampiasanao Andriamanitra tsy haiko hoe aroviana na ahoana fa ataony fotsiny. Izay teny izay dia ohatry ny takany vono nanomboka ny tsimoka tao anako. Teo natsapako fa kai tsinitsino hoe feno vatany ivelany nefa ravaravany ao anaty ao. Teo vao tsapako fa Andriamanitra koa afaka manasitrana na tsy manova ny toe-javatra misy azy. Mekony Jesosy ny fiainako rehefa namaky ny jaona toko fasivy tamin'ny 15 taonako. Misy lehilahy tamin'io tantarana lehilahy teraka jambatra ny akibondreniny. Dia ny olona hoe Jesosy fa nahoana io olo io ohatran'izao. Dia Jesosy hoe mba hanehoana ny voninahitran'Andriamanitra. Ny Timoty faharotoko fahatelo andiny fahenina ambin'ny folo dia misy ilay hoe ny soratra rehetra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra. Ary za tena nino fa Andriamanitra nametraka tato anatiko ny aina sy ny finoana. Za finoana izany dia tonga tato anatiko, tonga ihany koa ilay fiadanana. Ary teo dia fantatro fanamala ny vavako Andriamanitra. Inona ilay fanontaniana ary inona ilay valiny? Ilay fanontaniana dia hoe nahoana nataonao ohatran'izao. Dia ny valiny dia hoe afaka natoky avy ianao. Izay ilay fanontaniana fitamina. Dia rehefa valiana hoe eny moa izany fanontaniana izany dia izay ny zava-dehibe indrindra. Fa ho anao manokana, inona nanosika anao ilaza hoe tompo atoky ny teninao satria izany misy fahamarinana. Atoky ianao na dia tsy fantatra izay avoaka ny ampitso. Satria tsy azoko atao ankoatran'izay. Tsisy afaka ny hanome ny fiadanana. Fantatro fa ny olona manana tanana roa aza tsy afaka hanome ny fiadanana.
za tena resy lahatra fa fantatro ny marina hoe iza moza nahoana no eto tany hoaizao aizany tsy hoalehako tsy nahitsany famarina za mihitsy tany ivelany tao amin'i jesosy kristy tokoa no nanovozan'ny nika hery hanatanterahana izay zavatra rehetra iverin'ny olona fa tsy ho vitany mahazana be ilay mieritreritra hoe matanjaka ianao nefa ny olona miteny foana hoe tsy ara-dalàna ianao mandehana mandeha tsisy ifandraisanay aminao niky tsisy ilainanao niky tsy azonao atao ty ry tsy azonao atao nikinika eo amin'ny fiainana raha tsy fantatrao ny marina dia tsy ho afaka ianao satria everinao fa nylainga ny marina saingy ny tena marina dia hitantsika rehefa mamaky ny soratra masina sika za dia tsy olona tsisy tanana sy tsisy tongotra fa zanak'Andriamanitra voavelany ny eloko ary ambasadorany mpanjakany mpanjaka ilay tompony tompo za dia mpanompon'ilay Andriamanitra avo indrindra za ndrehetra zany dia tsisy ifandraisana amin'ilay hoe niky sy ilay hoe izy sy azo ny vatany atao tsinitsinina mihitsy saingy Andriamanitra kosa velona atao anatotro ary ankehitriny za dia mivelona noho ny heriny izay rehetra azony Jesosy dia azoko avokoa amiko raha tsy omen'Andriamanitra mirakla azy ianao dia enao mihitsy ilay mirakla mba ho famonjena ny olona hafa ary sorako Andriamanitra tsy namaly ny vavako rangataka tamin'ny fahavalo taonako ny hanomezany tanana sy tongotra satria noho ny tsy fananako ny tanana sy tongotra io dia ampiasain'Andriamanitra maneran'izao tontolo izao farany teo azy zay dia nahita olona efa horoetsy eo nanaiky handray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainan'izy ireo raha nytanina hoe nika tianao ve ny anana tanana sy tongotra ety tany dia hoe aho hoe aleo izay sitrapon'Andriamanitra ihany aleo koa izay tsisy tanana sy tongotra eto tany mba hahazoana fanahan'olona ray ho an'i Jesosy Kristy ary hiaraka amin'izy ireo mandrakizay any an-danitra tao anatin'ny 10 taona dia nizarazary fiainana izany nika nanerana firenena 420 ary natratra olona mahery ny 3 tapitrisa na olona marobe na olona tokana miresaka aminy dia iray foana ihany ny fonosiny afatra entiny tianao Andriamanitra hitany ny fahorianao hitany ny fianakavianao angamba mijery an'ity orina tsara ity dia ampitahainao ny fanantenanao amin'ny saingy tsy any amin'izany mihitsy ny fanantenana tsy any amin'ny hoe satria indry any mbola misy olona mampalahelo ianao tsy any ny fanantenantsika fa ny fanantenantsika dia eo amin'ny anaran'Andriamanitra ihany ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanantenantsika dia eo amin'ny fampitahana ny fahorianao amin'ilay fahasoavana sy ilay fitiavana lehibe an'Andriamanitra misy atoko 730 dia misy ilay hoe izay miandry an'i Jehovah dia androsoera izy elatra no akarany tahaka ny any voromahery tsy ilaiko hoe miova ny toe-javatra iainako tsy mila tanana sy tongotra akory ny ilaiko dia ny fanampian'ny fanahy masina mba hiakarako satria fantatro fa Jesosy dia manangana aza miala amin'Andriamanitra fa Andriamanitra izy tsy hiala aminao izany mandrakizay